aminareo mandrakary variavana ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra ray sy Kristy tombontsika amen. Sokafy onloantsika riavana ny Deoteronomia toko faha-13 ny andininy faha-7 ka hatramin'ny faha-12 araka izay novakina tamintsika teo. Deoteronomia toko faha-13 ny andininy faha-7 ka hatramin'ny faha-12 ao anatin'izany no akatsika ny hafatry ny tompo. Alohan'ny idirany zanak'Israely eo amin'ny tany Kanana dia nanafatrafatra mafy ny zanak'Israely Jehovah Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy mba tsy ho voasariky ny Andriamanitra tsy izy ny Israely. Efa mazava raha teo ny didin'Andriamanitra. Inona moa ny didy voalohany? Aza manana andriamani-kafa fa izao ihany. Fa tamin'izany mantsy dia ny samy manana ny andriaman'ny avy ny fihena maro izay nanodidina ny Israely, ary ny mponina tao Kanana aza dia manana andriamanitra hafa ihany koa izy. Bala zany no andriamanitra nitompona zany Kananita zany. Sao mantsy ny Israely ho voataona ka hiala amin'Andriamanitra, ilay efa nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, tany amin'ny trano nandevozana, dia nampitandremina mafy izy. Eto dia mampitandrina ny zanak'Israely Mosesy eto ho an'ireny olona akaiky, namana akaiky, havana akaiky izay mitarika antsika hiala amin'Andriamanitra ireny. Raha mitaona anao mangingina ny rahalahinao, ny zanaky ny reninao, ny zanakao-vavy, hoe andesika hanompo andriamani-kafa izay tsy fantatrao, izay vaovao Andriamanitra vaovao, dia aza manaiky ho ny voalaza eto. Inona ny andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra manoloana ny fanompo-tsampy ary? Fanontaniana mipetraka amintsika izany, ny inona no andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra manoloana ny fanompo-tsampy? Ny voalohany avany dia zao: manda. Maninona tsara hoe manda, lavo, manda ny fitaoman-dratsy. Aza manaiky ny dikan'izany. Sahy manao tsia, teny entitra ry havana, teny masika ny tenin'ny tompo eto, fa tsy mivazivazy izy. Aza manaiky andininy fahasivy, dia aza manaiky azy na miaino azy ianao, aza mba hiantran'ny masonao izy, na amindrano fo na afeninao. Zany hoe raha misy olona mitarika anao hanompo sampy hiala amin'Andriamanitra, dia tsy tenina amin'izy na amin'izy ianao fa koboninao samireranao zany, dia tsy azo ekeny zany. Zay mivoalaza ny hoe tandremo afeninao, aza amin'ranao fo, aza mba hiantran'ny masonao. Raha misy olona mitaona anao hiala amin'Andriamanitra. Zao aloha ny tsarovy a, ten'Andriamanitra teo amin'ny Israely fahizay zany, mbola nankasitrahana tamin'izany ny famonono fitsaram-bahoaka. Fa ankehitriny zany tsy mety tsony a. Ny dikany hoe mitaona eto ry havana dia tsarovy ny hoe ny mitaona dia tsy hoe miteny fotsiny, fa tena mandresy lahatra. Raha misy namanao, havanao akaiky, mandresy lahatra anao hiala amin'Andriamanitra. Tahaka ny fandresen-dahatra ataon'ny mpivavaka sasany mitety trano, manao izay fomba rehetra, mitondra boky, mitondra sakafo, mitondra inona, ambabona. Zany le resaka eto, tandremo. Raha misy olona mandresy lahatra anao, aza manaiky. Zay ny vahaolana atorony soratra masina eto ry havana, mba tsy ahatonga anao ho voataona, dia aza manaiky, aza miaino azy ianao, aza hiantran'ny masonao izy, na amindranao fo, aza miaino akory. Zay ny voalaza eto, aza manaiky zay hevitra fantatrao fa hamadika an'Andriamanitra, hampialanao amin'ny finoana. Mila fidina ry havana ny namana irahana raha izany noho izy. Rehefa hitanao fa mitady hitarika anao amin'ny lalan'ny ratsy, dia ilao
hoy ny volazan'ny Toriteny toko faharoa ny Toriteny faharoa toko fahenina andininy faefatra ambin'ny folo. Aza mety asiana zoka tsy antonona anareo hitsambananareo amin'ny tsy mino. Aza matyena maso manao hoe avako ty, zanako ty, rahalahiko ty, dia andeha ty sazoka. Fa misy tokoa ngery havana olona ampiasain'ny devoly hanalana ho amin'ny finoana, mety havana ho akaiky mihitsy zany. Mampandiny tena antsika havana ny tenin'i Jesosy manao hoe raha misy olona manaraka ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany, ny rahalahiny, anabaviny, eny ny ainy aza, dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Dikan'izany dia zao Luka 4:12 Jesosy no ambony, Jesosy no ambony noho ny fianakaviany, ka nahavanao akaiky aza rehefa mitaonanao hiala amin'i Jesosy, aza ekena sahi mandavy hatrany, fa Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Ry havana manalo amin'ny Tompo, jereo tsara ny zava-misy ankehitriny amin'ny alalan'ny dokam-barotra maro, ny hainao manjery ny Facebook sy ny sisa istomana olona hanaraka fiaikevitra anankiray na foto-kevitra anankiray. Maro ny olona ny voataona. Vao tsy ela akorytsika nahitany hoe misy olona milaza ny hoe mandefa fahasoavana zany, dia olona teny hoe resitry ny fahasoavana. Raha isina malalan'ny inona izy tsy haiko amin'ny sary sa inona, resitry ny fahasoavana. Olona no mameonao fahasoavana dia mangitakitaka, mangoritsina rehefa mandray fahasoavana. Taizana isy tambonin'ny tany hoe omeko fahasoavana anaty Facebook ianao, dia rehefa avarenao dia mangitakitaka ianao, mangoritsina ianao. Zay le zava-misy be dia be, misy amilaza ny tena omesi, misy amilaza ny tena olom-baositra sy ny sisa. Hitaonanao hiala amin'Andriamanitra ka andremo ry havana, sahi manao tsy avetrany, tsy amin'ny fanompoantsampy ihany fa amin'izay rehetra mitarika anao anota hialao. Angatao ny fanahy masina hanampy anao. Zany ny vavaka fanaontsika mandrakariva manao hoe manafanay amin'ny ratsy, tsy mahavonjy teny ianao, mila ny fanampian'Andriamanitra ianao, satria sarotra tokoa nge zany anda-namana zany, anda-zanaka ray aman-dreny, anabavy, olona akaiky zany raha mitarika anao, dia mandeha tsy sazoka ny sasany. Mijorory havana, sahi manao tsia raha amin'izay zavatra fantatrao fa mitarika anao ho amin'ny fanompoantsampy, ho amin'ny tsy fanarahana an'Andriamanitra. Fa ny faharoa ry havana resahanay teo zao, inona nandraikitra ihany koa? Ny andininy fahasivy, ny andininy fahafolo. Tiako mba hiara-makitsika ny andininy fahafolo, ny andininy fahafolo sy ny faharaiky ambin'ny folo. Amin'ilay Deoteronomia toko fahatelo ambin'ny folo teo manao hoe fa vonoa ifaty izy, ny tananao no voalohany hamono azy, dia vao ny tanany vahoaka rehetra. Ary toray vato faty izy, satria efa nitady anao hiala amin'i Jehovah Andriamanitrao, zay nitondra anao nivoaka avy amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana. Eny zany zanakao atao inona? Vonoa ifaty. Zanadreninao, zany hoe tamin'izany mbola nakasitrahana ny fampirafezana, polygamie. Toray vonoa ifaty ihany ny zanaky ny renikelinao, ny anadanao vonoa ifaty. Aoka mba tsy zany entinareo moa dia ka hamono ny zanakareo ianareo na ndray aman-dreninareo. Vonoy, ary io teny vonoa io dia eo amin'ny toko fahafito manontolo dia miverimberiny zany. Ny andininy fahenina, raha misy mpaminanina mpanofo mitarika anao anompo sampy, dia atao inona zany? Vonoa ny andininy fahenina, fa izay mpaminany na mpanofy izany dia hatao maty. Vonoana ho faty. Andininy fahafolo, ny havana sy ny zay mitarika anompo sampy. Andininy fahenina ambin'ny folo, vonoana ho faty.
fongorana misabatra aringana izay tanàna ray manontolo mitarika ny olona nompo sampy zany hoe tena raharan'Andriamanitra tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fanompoantsampy fanaizana izy na olona ray na olona maro na mpinompon'Andriamanitra azy na tanàna ray manontolo azy asain'Andriamanitra vonoana aringana miverimberina zany teny zany eto ndikan'izany dia zao ry havana tena fahafatesana no miandra amin'ny mpanompo sampy fa tsy akasitrahan'Andriamanitra zany enjana be le hoe ianao aloha mamono azy voalohany vao izy zay vao mivahoaka dikan'izany dia aza fempeninao hoe zanako ty na avako ty fahotanao anao zany ianao no mitora bato azy voalohany anaporofona fa ianao no nahitan'ilay izy dia mitora bato daholo ny olona rehetra inona moa zany hoe vonoy zany ry havana vonoy raha amin'ny ankehitriny zany dia zao anao fitsaram-bahoaka zay zany ankehitriny fa ankehitriny voarary zany lalàna iresa-pirenena mbola betsaka ny tsy makasitraka zany fitsaram-bahoaka zany voarara manao fitsaram-bahoaka fa teo amin'ny jiosy fahizay ny olona miteny rasan'Andriamanitra ny olona manimbaziba n'Andriamanitra dia vonoina ho faty zay olona mitarika hiala amin'Andriamanitra dia ho fongorina tsy ho isan'ny velona izy ilainy taomina ho isika ny tora bato voalohany zay vao ny vahoaka satria izy no niaran'ilay fitaomana mangingina ka tsy azonao afenina zany tsy maintsy ambaranao amin'ny vahoaka rehetra tsy azonao kobonina samyrely fa nidikan'izany dia zao tsy azonao ataony miray tsokombakomba amin'ny ratsy manafina zany faharatsiany zany mazava ny tenin'ny Paoly apôstôly aza miray amin'ny asa maizina tsy mahavaka so sary-piaro amin'ny fahamasinany ny Andriamanitra ka alany ny fanompoantsampy efa zary fanao ry havana zany fitsaram-bahoaka zany teo amin'ny Israely fa ny zaza maditra ino tsara tiraka izy ny zaza maditra tsy lahitra anarina teo amin'ny jiosy fahiny dia anaovana fitsaram-bahoaka eny am-bavahady dia tonga ny ray aman'reny i zanako ty maditra tsy rehetra teneniny ty zanako ty dia 3 ambato eny am-bavahady ny Deoteronomia no milazan'izany toko faraky amby roapolo ny andinin'ny fahasio amby folo ka hatramin'ny faraky amby roapolo any itoa bato azo faty ny mponina rehetra ao an-tanànany dia ho fongorina tsy eo aminao ny fanao ratsy rehetra ary ny Israely rehetra dia hatahotra mba hahatonga ny olona hatahotra zany azy ny fitaomana vonoy faty dia amin'izay maninona mahatahotra ny olona tsy sahanompo Andriamani-kafa zay manompo sampy vonoina dia amin'izay manompo an'Andriamanitra velona avokoa ny olona rehetra na iza zanak'Israely manolotra ny zananao amin'ny sampy hatao maty ozy izy Levitikos toko 20:2 vonoina hatao maty zay manompo sampy zany hoe fomba fanao mihitsy zany ty fitoram-bato ty hatramin'ny vehivavy azo nijangajanga tao inony toram-bato io ny famonoana akaiky indrindra fitoram-bato ry havana malala amin'ny tompo ny Andriamanitrao ny Andriamanitsika dia Andriamanitra masina Andriamanitra masina ka mitahaky fahamasinana amin'ny vahoakany izy ka atao izay ny fomba rehetra hamongorana ny fanompoantsampy raha ampiarina amin'ny fiainanao ankehitriny zany ry hava-malala dia zao tsy hoe kory hoe vonoiny avanao rehefa mitarika anao nompo sampy fa raha ny ten'Andriamanitra ny hoe aza mamono olona ataovy zay analaviranao ataovy zay analaviranao ny fanompoantsampy sady tsy azo ataony mamono olona na avanao akaiky azy iza ny tiana ho tapaka ny fihavananao amin'Andriamanitra ve ny tiana ho tapaka sa ny fihavananao amin'ny fianakavianao akaiky fa raha miray tsy fombakomba amin'ny havanao mpanao ratsy ianao mpanompo sampy ianao ho tapaka
ny fihavanana amin'Andriamanitra. Avaozy ary ny fanompoan'ny fiangonana, aoka ho masina isika mba tsy ho fiangonana aroarom-paharatsiana. Fongory ialao zay zava-drehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ialao zay olona hitanao fatra-potoana anao hanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny fanafodiny. Raha tanora vao anambady anao, voatsela moa nataony ty fampianarana ity, raha tanora hiditra amin'ny fanambadiana anao mba hanontanytanio ihany ty fofombadinao ty, sao dia mpanompo sampy de le hoe aza mety asiana zoka, sao dia tafa jabakany anao vao hoe iny ny tinazo, tsy afaka hanova azy ianao. Raha zay moa tsara tsodrano fa ianao no voataritra amin'ny sampiny, satria mitondra zioka tseran'ny aina ianao. Dia neo ihany namany, naman-dratsy zay ho vadiana, satria mifanambadiana tokoa nge tsy ataonao hanovana olona e, hoe vadiko izy dia mba hovaiko hoe sady anova zany ve ny inambady, ary tsy vova dia ahoana. Betsaka ny olona efa sahirana any amin'izany. Misy ny kristianina maro samihafa mbola miezaka makany ny mpanandro sy ny mpizikizy sy ny mpanarom-bitana sy ny sisa. Eny fa na dia kristianina zao azy, rehefa anao trano anao fasana mbola makany amin'ny mpanandro sy ny sisa. Havaozy ny fanomponao an'Andriamanitra. Inona nataony metra noho sasany mieza manao tsara kokoa noho ny hafa azy amin'ny fitondran-tena. Betsaka ny manam-pangaro fivavahana sady mivavaka amin'Andriamanitra nefa tsy teo ratsy fihavanana amin'ny fianakaviana, dia sady miombona amin'ny fivavahana amin'ny sampy, fivavahana amin'ny razana, mbola mitana ihany koa ny fanompoana an'Andriamanitra. Ravana rehetra ao amin'ny tompo, saia mandray fanapa-kevitra entitra rehefa fantatra fa zavatra mitondra anao ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Filifily tokoa masy ny olona no minimitsipy manaraka ambokiny na dia fantatra zao azy fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny torevitry ny apôstôly Paoly dia mazava tsara mikasika ny fanompo-tsampy koa amin'izany ry mahalala ozy, mandosira ny fanompo-tsampy, mandosira zany hoe aza andramana akory, aza jerena akory, tsy hoe andramo, aza jerena akory, mandosira. Ary nambarany apôstôly Paoly amin'ny Korintiana faharoa zay ndresahany teo ny hoe efa nilavinay ozy izy, ndiny faharoa, ny zavatra takona mahamenatra. Rehefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia say manda fongory. Zava-dehibe ry havana ny fandraisanao fanapa-kevitra, miantoka ny fiainanao mandrakizay ny fanapa-kevitra. Inona no ataonao mihoatra noho ny sasany. Ny zava-misy ankehitriny ry havana, raha sendra tao anatin'izany isika, mieza mihoatra noho izay tsara vitanao teo aloha amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Say mandray mpanapa-kevitra, aza miray petsapetsa amin'izao tontolo zao, antsiro ialao ny fanompoan-tsampy, aza manaiky voataritra ny ratsy ianao, ary fongory iala eo aminao, antsiro lavitra ny fanompoan-tsampy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ny fiadanan'ny tompo. Amen.